koso mivoatra isan'andro ny fiainan'ny zanak'olombelona mikatsaka mandrakariva ny fahasambarana sy ny ahalava andro iainana mazava ho azy efa anjato taonany anarivo taonany maro no efa fantatra fa anisan'ny sehatra iray azahoana fahasalamana sy mahalava andro iainana ny fanaovana fanatanjahantena amampolo taona ny vitsy anefa izay dia nipoitra ny tsilokevitra iray vaovao na concept niainga avy tany amin'izy ireo firenena aziatika nipaka taty amin'izy ireo tandrefana dia tsy inona izany fa ny sport pour tous. Sport pour tous amin'ny teny vahiny moa fa hoe fanatanjahantena ho an'ny rehetra dia efa niainan'ny malagasy ihany io ary raha milafiny ny eran-tany zany a dia efa tany amin'ny taona 3 sy 700 mitsangana tao amin'ny CIO zany na ny comité international olympique ny ataontsika hoe commission sport pour tous zay taorina ny etaetan'ireo firenena maro zay nahatsapa hoe ilainy zany rafitra zany a manoloana ny sport fédéral zay misahany indrindra ny sport avolenta zany kanefa ny a tafiditra anatin'ny zon'olombelona ny fanaovana fanatanjahantena dia zany tsy maintsy ampiarina dia tafatsangana zany rafitra zany a dia amin'izao fotoana izao betsaka ny firenena efa tafiditra ao anatin'izany commission zany. Ao anatin'ny firoboroboana tanteraka UHQ amin'izao fotoana izao mitongo andro aman'alina ny olona manao azy nefa mbola azo lazaina fa mipetraka ho mystère ny tena dikany sport pour tous io hatramin'izao. Ny sport pour tous zany a dia fahafahan'ny olona manao fanatanjahantena tsy misy teritery, tsy misy performance tratrarina fa tena mikatsaka ny fahasalamany vatana ary indrindrindrindra ny fivelarana tanteraka amin'ny tena maha-olombelona. Ny sport fédéral mantsy dia misy ireo zavatra tsy maintsy tratrarina ohatran'ny hoe fotoana tsy maintsy tratrarina amin'ny athlétisme ary ny performance avolenta zay tsy maintsy tratrarina. Ireo zany mahasamihafa azy ary mampisaraka mihitsy ny ataontsika hoe sport d'élite moa filazatsika azy sy ny atao hoe sport pour tous. Toy ny fivoarana rehetra hoentin'ny fanatotoloana izay atsapana fa ahitana zavatsoa dia niditra teo amin'ny fanaovana ny sport pour tous ihany koa ny malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Misy dingana telo mazava tsara. Dingana voalohany dia nametraka aloha ny didim-panjakana isika na ilay décret zay nametrahana azy tamin'ny 2013 novembre 2013. Rehefa nipetraka io didim-panjakana io dia ny zavatra natao aloha satria tsy mbola misy rafitra tena hoe miparitaka manerana ny faritra dia tsy maintsy napetraka aloha hoe niainga avy eto anivon'ny ministera no manao pilotage ny fametrahana azy dia misy fédération na sport pour tous na hoe fédération na Madaspida napetraka zay tantanin'ny ministera aloha mandritry ny 3 taona hanaparitaka an'io resaka sport pour tous io manerana ny vohitra sy ny tanàna ny commune amin'ny atry amin'ny région zay vao tonga aty amin'ny firenena aty amin'ny national zay. Nametraka stratégie matipaika ny ao anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny afara tamin'ny fanonganana manokana ny sampana misahana an'izany sport pour tous izany. Raha ny sport pour tous moa zany dia raha malala zao fa misy direction manokana eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Raha ny fipetraky ny eto Madagasikara zany dia misy karazany 3 izy io eto Madagasikara zay ahitana ny fanatanjahantena iarahana amin'ireo mouvement sportif na ireo fédération miaraka aminazy na fédération na association zay ahitana ny fédération ny sport universitaire, fédération ny sport militaire ary ny ASOEMI, ny FIEZAMA, reny association sportive misy eto Madagasikara reny
ahitantsika ihany koa zany ny sport traditionnel dia hitantsika ao anatin'ny sport pour tous ihany koa. Io zany dia tsy akanavaka io a, hita ao daholo na ny olona handicapé na ny olona be antitra na reny diabétika reny zany dia isany mandray anjara amin'ny resaka sport pour tous daholo. Ka izay zany nahitana ny sport pour tous anankiray eto Madagasikara. Faharoa manaraka an'izay dia hita koa izy amin'ireny endrika ny sport de masse reny na reny sport de quartier na reny animation sportive hitantsika eny amin'ny hoe coupe de Noël, coupe de 26 juin, ahitantsika ny sport pour tous daholo regny zany. Satria reny zany dia ahitantsika ny olona non licencié izay ahitantsika mandray anjara amin'ireny lalao isan-karazany eo anivon'ny quartier misy eto Madagasikara reny. Ny fahatelo farany moa zany dia hita koa ny sport pour tous amin'ireny village izay azo lazaintsika hoe mitokana sy lavitra ny tanan-dehibe. Ahitana ny asan'ny sport pour tous satria raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao manerana izao tontolo izao dia ny fanatanjahantena dia isan'ny fitaovana iray entina hanovana fiarahamonina izay ahitantsika ny any Salé fokontany anankiray anatin'ny commune Betizaraina district ny Mahanoro. Ahitantsika ny nanaovana ny lancement officiel ny sport pour tous izay hoe approche village natao tany tamin'izay. Salé io izany no tanàna filamatra isantanana ny sport pour tous, efa nipetrapetraka tsara anefa tao amin'io tanàna io ny paikady avy eo amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena amin'ny fitiliana ireo olona hitondra marina ny fanaovana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ny zavatra misy ohatra ny zava-baovao rehetra dia tsy maintsy niainga aloha, tsy tonga dia niazakazaka zany, misy approche zany izy io, misy paikady apetraka miainga avy eo amin'ny tanora aloha dia manao fanatanjahantena dia misy animateur zany hoe mpanentana raisina eo anivon'ny tanàna, dia ireo mpanentana ireo avy eo no miara-miasa eo anivon'ireo tanora hafa sy ny ray aman-dreny eo an-tanàna. Ny sport pour tous zay eto Madagasikara na le hoe resaka speed marihana tsara fa tsy hoe fanatanjahantena fotsiny fa fanatanjahantena mitodika ao amin'ny asa fampandrosoana, dia ireo tanora manao fanatanjahantena ireo ihany no lasa mpanentana ao amin'ny fampandrosoana dia manao asa fampandrosoana eo anivon'ny tanàna misy azy. Mazava ho azy misy foana ny barango mipetraka amin'ny fametrahana matotra ny tetikasa toy izao, tsy ny afaka tao anatin'izany ihany koa Salé. Raha ny tena hita hoe nanano sarotra tokoa fametrahana azy tany satria raha raisitsika tsotsotra ny population ny Salé dia ahitana ao nyreo ray aman-dreny ara-panahy sy ao koa ny ara-drazana zany hoe ny tangalamena. Ny tangalamena zany mbola misy ny hoe ny ara-panjakana sy ny ara-piarahamonina ao Salé, dia ny fandravonana an'izay moa zany anisan'ny ezaka voalohany tsy maintsy natao. Nefa araka ny hoe sport pour tous zay zany dia saika mibahana amin'ireo tanora eo anivon'ny tanàna aloha, zay vao mipaka amin'ireo sokajy isan-karazany. Ka raha tao Salé zany dia zay ny dingana tsy maintsy ny lalovana aloha dia nireo ray aman-dreny ara-panahy satria fanatanjahantena ny atao tsy vita ny ara-batana ihany fa na ny fanahy ihany koa dia mila tezaina sy kolokoloina araky ny tokony ho izy. Tsy tonga ametraka fotsiny io zava-baovao io na io concept sport pour tous io ny ministera tao Salé fa nanana tanjona mazava. Araky ny teny voalaza teo aloha dia ny sport dia natao fitaovana hampandrosoana na hanovana tanàna anankiray, zany hoe village zany. Amin'ireo village azo lazaina hoe mitoka-monina na lavitra ny tanan-dehibe. Ka ny fandraisany hoe ny sport dia nentina hanabeazana, hitezana ary ho fanentanana ny fiarahamonina anankiray. Ny tanjona dia tena raha tsorina zany dia hoe ahoana ny ampiasana ny tanora amin'ny sy ny fanatanjahantena, lay antom-pisian'ny ministera mihitsy ny tanora sy ny fanatanjahantena ho lasa fitaovana mitondra fanovana ny fiarahamonina ao amin'ny lafiny rehetra. Ny tanjona zany raha ny tena marina tsy izay aty amin'ny ministera no mamaritra azy fa ny isa-tanàna no mamaritra vision na vinam-piovana.
tiany hitranga ao anatin'ny tanàna misy azy a dia amin'ny alalan'ny iny vision iny no anatanterahany zareo hetsika asa tanterahana mitohy mandritra ny roa volana isaky ny roa volana miova isaky ny roa volana dia ny sport zany tsy andaniny manamafy orina an'izay projet pilote ny taosale entina aminavinana ny mety ho fanaovana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena raha ny taosale manokana dia azo lazaina fa tsara ny vokatra madinidinika maro fa ny zavatra lehibe aloha zany dia hoe ny firaisakinan'ny tanora zany ny voalohany a ny faharoa ny fientanana izy ireo anatin'ilay tena hoe fanatanjahantena ho an'ny daolobe a zay mahafoka ny rehetrarehetra ny fahatelo a ny zavatra lehibe dia hoe ny fiarahan'izy ireo mientana ao amin'ny resaka fanabiazana fampidirana fiverenana an-tsekoly sy fampidirana an-tsekoly a ny tanora efa misy zany eo toerana amin'ny resaka tsolona amintsika zany zao fa osalea tao alohan'ny diranay tao mbola vitsy ary tena azo isana ratsan-tanana ny misy WC isatrano fa amin'izao efa misy WC isatrano ny zany hoe misy trano fivoahana zany isaky ny tokonam-baravarana ao tanànany salea ny fambolekazo a misy raha miditra ao salena reo am'izao dia efa misy fambolena voanio ao amin'ny tanàna eo amin'ny famokarana azo resana ary hitanareo sary eo moa izy fa efa manomboka efa namboly ny olona reo tanora reo efa mamboly mianatra mamboly a mahazo fiofanana dia mampiatra an'izany a ny zavatra tena lehibe mivaingana dia hoe anisan'ny lalana hitongany amin'ny ana zany dia ny firehetan'ny jiro misy jiro zany eo sale velom-boly ny eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tanjona manaraka ny anetatra ny concept sport pour tous amin'ny tanàna hafa eto Madagasikara raha ny zava-misy moa zany a dia efa vita le formation ho an'ireo formateur eo anivon'ny ministera aty amin'ny centrale sy avy any amin'ny faritra dia ny zavatra lasana amin'ireo zany a dia tsy maintsy andeha ny fanaovana an'le sport pour tous eo anivon'ny faritra ka ny anaovana an'izany voalohany zany a dia any Abesoa any amin'ny distrikany Ambalavao sy Andoharanomaitso ny distrikany Fianaratsoa faharoa dia ny any Tsaraitso ny distrikany Betroka zay zany no anitarana sy anomboana ny asa makasika ny sport pour tous ny approche village manaraka zao ihany koa